Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falibarabantsika rehefa tratra ity sabotsy fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho tsika dia ny filazan-tsaramaso naraka anjaona toko 10 Jaona toko 10 andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 9 Jaona toko 10 andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 9 vakinana ran Jesoa. Izany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra eny hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay antidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izy rehetra reko tamin'ny ray koronam-barako taminareo. Tsy anareo no nividy aho fa izaho no nividy nareo ka nanendrinareo mba handeha sy amo ary mba haretany vokatrareo mba homen'ny ray anareo rehetra izay angatahnareo amin'ny anarako na inona. Ilay masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahinana ambin'ny folo. Tsy anareo no nividy aho Jesoa fa izaho no nividy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Levako isan'izay mahamaika atsika no hoe rehefa mivavaka dia mahazo valim-bavaka. Ary indraindray raha hadika atsika mihitsy ny hoe ny antony ivavahana dia mba azahoana valim-bavaka. Mety eritreritra mihitsy atsika ny hoe ahoana moa ny hoe mivavaka nefa tsy miandry valim-bavaka. Fa amin'izay mety ho mahazatra atsika isan'andro dia izao ny hoe mivavaka mba hahazo valim-bavaka. Tsy diso akory ny hoe mivavaka ka miandry valim-bavaka. Fa ny lalana natongavana amin'ny valim-bavaka mazava loatra ny finoana ho Jesoa mino fa toy ny efa mahazo. Ny finoana no anankiray amin'izay mahatonga antsika mahazo valim-bavaka. Ny dikany hoe mangatady omena mitadiava dia hita dia finoana no mahatonga valim-bavaka. Fa io finoana io dia mazava ho azy tsy zavatra tonga ho azy akory amintsika kristiana. Ny finoana amintsika dia tsy fanapahan-kevitr'olombelona ho tonga ho azy fa antson'Andriamanitra, fifidianan'Andriamanitra, asan'ny fanan'Andriamanitra mahatonga antsika mino sy mahatoky azy. Mazava ihany tenin'ny Jesoa izay tehiriziny Jaona, tehiriziny soratra masina mihitsy aza moa ny apokrifa, ny boky sinoptika, filaza sinoptika manazava manao hoe ianareo ange tsy mahay manatona ho Jesoa raha tsy efa nataon'ny ray. Zany hoe ny fanatonantsika n'Andriamanitra na ny antso mahatonga antsika mino dia efa fahasoavan'Andriamanitra. Misy fanapahan-kevitra tsika ao anatin'ny finoana satria misy famantarana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika ady ireny mahatonga antsika manapa-kevitra ino fampamonjy Andriamanitra. Noho izany dia eto Jesoa manantitrantitra fa mamaly vavaka izy mba ho azonareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Fa ny lalan'izany valim-bavaka izany ny finoana ho tsika. Fa io finoana io manjary mazava ho azy manjary asa izy io. Toy izy manao hoe o Jesoa manao hoe zao no nataoko anareo mba hahatonga anareo azo valim-bavaka dia izao ny fidy anareo aho. Dia afaka malala ny lalan'ny valim-bavaka voalohany dia izao olona no fidiana isika. Ny olona nantsoin'Andriamanitra, ny olona no mahatsiaro ny fifidianan'Andriamanitra ka manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra mahazo valim-bavaka.
lala ny valim-bavaka de zao ny fahatserovatena fa nofidiana isika, nofantenana isika, nofantenana tsy noho ny fahatsarana tsy zay loatra fa nofantenana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra nifidy anao, nofidiana mba azo valim-bavaka ianao, nofidian'Andriamanitra mba ho enony ianao. Zay ny dikany hoe za no nifidy anareo, tsy anareo nge nifidy aho Jesosy, nareo nge tsy mahay mifidy ahy zany Jesosy. Tahaka nitantsika tamin'ny fotoanan'ny herin'Andromasina rehefa nametrahan'ny Pilato fanontaniana ny olona iza ny tianareo Jesosy sa Barabasy, de niaraka nifidy ny olona hoe Barabasy. Tsy mahay mifidy an' Jesosy zany sika, fa izao Jesosy no nifidy antsika ary nofidiny Jesosy isika mba azo valim-bavaka, nofidiny mba ho enony, nofidiny mba ho eo akaikiny mandrakariva. Fa ny faharoa hoy Jaona amin'ny tantarany tenin' Jesosy, ozy manareo hoe tsy nareo nge nifidy ahy fa ny za nifidy anareo, fa ny faharoa de zao nanindry anareo aho, nanokana anareo aho, nanavaka anareo tamin'izao tontolo zao aho. Iavako malala ny olona nitendren'Andriamanitra, ny olona nofidiny Jesosy manokana ka notendreny Jesosy manokana mahazo valim-bavaka. Inona moa le hoe nitendreny? Nitendrena nge de zao hoe napetraka amin'ny andraikitra anankiray manokana, nitendrena nge de zao hoe nitokisany, nitendrena nge de zao hoe nanakinan-javatra. Iavako malala ny olona anakinan'Andriamanitra asa, ny olona anantenan'Andriamanitra vokatra mahazo valim-bavaka. Zava-dehibe ary lay hoe valim-bavaka, maika azo valim-bavaka ve isika? Tiatsika ve ny azo valim-bavaka? Minofa ny fidin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fanetretena, fa manekeko handeha, manekeko apetraka Andriamanitra amin'ny andraikitra zay tiany ampanaovina atsika. Rahatsika rehefa metrahan'Andriamanitra andraikitra de ny tenatsika no hitatsika, ny olantsika no hitatsika, tsy fampin'ny herintsika no hitatsika, tsy fampin'ny fahalalantsika no hitatsika, ny havizanatsika no hitatsika, ny namatsika no hitatsika. De zao miena ny finoatsika, ketraka isika, ary mety miena mihitsy lay herim-panahy ady, mety miena. Miandry valim-bavaka ve ianao? Meteza ho tendren'Andriamanitra, meteza apetraka Andriamanitra am'izay andraikitra tian'Andriamanitra hipetrahanao. Fa ny fahatelo zay aseho ny tompo ihany eto, izy manao hoe tsy nareo nifidy aho fa za no nifidy anareo, izany nanindry anareo ary izao nanindry anareo aho mba handeha ianareo. Ny dikan'izany notendrena mba hiasa, ny dikan'ny teny hoe andeha. De maka naka fanoharan' Jesosy. Hoy Jesosy indray mandeha nisy olona anankiray, mba naniraka an'ilay zoky, naniraka an'ilay zandrany izy manao hoe mandehana makany amin'ny tanimboly ny mba hiasa. De hoy le zandrany, eny andeha fa tsy nandeha izy. Nandeha ndray lay anankiray ozy de nataony manao hoe mandehana mandeha, de hoy iny manao hoe za tsy andeha fa nandeha ihany izy. Dika zany de zao, misy olona manaiky fa tsy manao, misy olona tendrena fa tsy mandeha, misy olona tendrena fa nampanaovina didy aman-draikitra fa zara fa vita. De hoy Jesosy, rehefa tendrena ianao, zany hoe ampanaovina zavatra ianao, anakinana zavatra ianao de zao ataovy zany. Ny olona manatanteraka izany ao anatin'ny fona sy ny fanetretena, ny olona mandeha am'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy dia mahazo valim-bavaka. Tsy ny tanjona zany, tsy ny valim-bavaka, fa ny valim-bavaka conséquence, vokatra, vokatra ny valim-bavaka. Satria rehefa eo am-panatanterahana ny asa ampanaovin'ny tompo anao ianao, de mitoraka amin'Andriamanitra, de miantoraka amin'Andriamanitra, mahatsiaro ny fetra, mahatsiaro ny maha-olombelona manapetra, mahatsiaro ny maha-olombelona tsy mahavita ininona, mahatsiaro ny tena ho kivy aza indraindray. De ao anatin'izany mampitodika atsika amin'Andriamanitra. De hoy ny tompo anao hoe angatao zay tianareo. Fa ny fahefatra farany de hoy ny tompo eto manao hoe tsy hoe mandeha ihany fa nitendrenako mba hamoha. Zay mandeha ny mamoha, zay tendrena ka mandeha
de mamoa izy. Raha tendrena fa tsy mandeha tsy mamoa. Raha tendrena ka tsy mandeha de tsy mamoa. Mandeha zany ny mamoa. Indraindray ny olona de ity miandry hamoatsika vao mandeha. Andraso aloha zay amoko, andraso aloha zay anam-bola, andraso aloha zay anam-potoana, andraso aloha zay ho salama, andraso aloha zay ho tafita fianarana ny zanakay, andraso aloha ilamina ny fiarahamonina, andraso aloha ilamindamina kely izy ny sécurité, andraso aloha sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Zay vao amoa. Mitendrena fa tsy mandeha fa miandry hamoa aloha. Andraso aloha ilamindamina, andraso azo vokatra, andraso azo volim-bavaka, zay vao mandeha. Tsy ry havako malala. Eny am-pandehanana ianao no mamoa. Rehefa mandeha ianao de mamoa. Satria ny voa tsy avy aminao fa avy amin' Jesoa. Raha avy aminao le voa de afaka miandry ianao, fa tsy avy aminao le voa ange fa avy amin' Jesoa. Ary le voa tsy mipotra raha tsy mandeha ianao. Ka inona no andrasana ry havako malala? Mandehana ataovy le fanompoana. Eny am-pandehanana ianao de miody de tonga ny voa. Ry havako, nantsoin'Andriamanitra isika, tiany Jesoa isika, navelany Jesoa eloka isika, taon'ny Jesoa mba handeha isika, satria rehefa mandeha isika de mamoa. Fa faranao Jesoa, misy koa mamoa fa tsy maritra, misy voa vetivety kely. Tsaroantsika tsara ny fanoharana momba ny mpamafy. Misy voafafy teny amin'ny tany teny ambony vatolampy lay ohatra, de zao vao nitsimoka vetivety de nalazo satria tsy nahazo faka. Misy tokoa ny mamoa fa tsy maritra. De hoy Jesoa, rehefa mandeha isika, mahatsiaro ny fifidianan'Andriamanitra antsika, mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra ka mandeha sy mamoa de zao ny tompo ihany mampaharitra ny vokatra. Ny tompo ihany mitahiry an'le vokatra. Ny tompo ihany mitahiry antsika ao anatin'ny fahavokarany. Zay mahatonga antsika tsy mahazo mirehare mihitsy amin'ny asa fanompoana sy zay zavatra vitantsika. Tsy mahazo mirehare itsika, tsy mahazo miteny manao hoe ngahy vita raha tsy teo aho. Tsy mahafaka miteny manao hoe za ny antoko io, za ny nahavitany io zavatra rehetra io. Tsia, satria ny nampahavokatra tsy ianao fa Jesoa. Ny vokatra tsy ianao fa Jesoa. Noho zany dia tsy misy lohalika afaka mirehare, tsy misy vava afaka mirehare, tsy misy tanana afaka mirehare, tsy misy tongotra afaka mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra de Andriamanitra mahavokatra azy. Tsy afaka miteny amin'ny namanao manao hoe avelako eo ianao fa tazaniko raha mahavita. Tsy ry havako malala. Olo ny fanetretena. Mandehana ry havako malala. Mamoa. De hoy Jesoa, raha manao zany ianareo de zao ho azonareo zay angatahinareo amin'ny anarako. Na inona, na inona. Ry havako, ny zava-dehibe zany de zao. Tsy lay zavatra azo am'lay valim-bavaka, fa lay zava-dehibe de zao, lay finoana, lay fanetretena, lay fankatoavana an'Andriamanitra, lay fanekena hiaraka amin'Andriamanitra. Azay nanoharan'ny tompo ity voaloboka ity eto. Jesoa eto de mampita atsika amin'ny voaloboka. Izy manao hoe zany voaloboka ny raiky ny mpamboatra, ianareo ny sampany. De isika ny mamoa. Mamoa isika rehefa mandeha, mamoa isika rehefa manatanteraka zay zavatra sain'ny tompo tanterahintsika, mamoa isika rehefa feno fanetretena sy ka ho azy tsika hivavaka ry havako. Jesoa malalo, soloanao zay fa ianao no mampafantatra anay fa asan'ny finoana ny famoazana. Ianao no mampavokatra ny asanay. Ianao mitona anay handeha, mitona anay hiasa, mitona anay hanompo, ary ianao maneho fa mamaly vavaka ianao. Saotra tompo ny amin'ny zay fitahinao anay namakivaky ity herinandro ity fity am'izao farany herinandro zao. Vavak'izay Jesoa. Misaotre fanotantaninao. Misaotre ny amin'ny zavatra rehetra zay menao anay. Ady ampahery zay mba hamovo tsara amin'ny asa tsara noho ny finoananao Andriamanitra. Vavak'izay tompo ho an'ny firenenay. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao zay tsapanay amin'ny fiainanay isan'andro na ao anatin'ny ady sarotra ary
anao anatin'ny zava-manahirana de tsapana ny teninao fa tsy mampitovy ny manompo sy ny tsy manompo ianao. Fa ankehitriny zay tompo vavaka ho an'ny firenenay, vavaka ho an'ny Madagasikara, vavaka ho an'ny isam-batan'olona, mivavaka ho an'ireo mpifanandrina isan-karazany na mpifaninana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Mivavaka izay tompo ho an'ny tsirairay avy, ho an'ireo mpanao politika, mivavaka ho an'ireo tanora mpitolona koa aza, mivavaka ho an'ireo zay rava fananana, mivavaka ho an'ireo zay manana alahelo, mivavaka ho an'ireo zay manana marary, mivavaka ho an'ireo zay tsy salama, mivavaka ho an'ireo namoiavana, mivavaka ireo zay tradozanao zao lalovana amin'ny fireneny zao. Dia zay lafisa toetra fa amindreo fo zay tompo. Sotra ny amin'ny fizoran'ny firenenay, tsy kelikely ao anatin'ny filaminana mba hahafahan'ny fiangonanao mitoro ny filazantsara, ahafahan'ny mpianatra mianatra, ahafahan'ny isam-batan'olona mamokatra, de mivavaka izay tompo. Alaminy ny fifampitaniana rehetra, Andriamanitry ny fifampitiniana ianao, Andriamanitry ny fifampiresahana ianao, Andriamanitry ny fanetretena ianao de meteza andamina ny zavatra rehetra. Ary de mametraka kosa ny tsirairay avy eo am-pelantananao zay, ny mpitondra anay, ny mpampianatra, ny mpanabe, dia totonay am-bavaka tompo. Dia tononona amin'ny tsirairay avy Jesosy ny fiatananao sy ny fifalianao. Amen.